Vaovao mahakasika ny fampandrosoana ny firenena sy ny eny anivon'ny fokontany indray kosa ary vokatry ny famatsiam-bola azo avy amin'ny gouvernemanta frantsay ary dia ito indray nitsingana faharoa ao anatin'ilay tetikasa lalankely izany moa ny fantatra nandritra ny fidinana tetsy ambodiny sotry izay niarahany ministera-panjakana amin'ny sahanany foto-drafitrasa sy ny fampitaovana niaraka tamin'ny andriamatoa François Golblat izay maseho frantsay eto Madagasikara. Atomboka ato ny dingana faharoa amin'ilay hetsika lalankely izay vatsian'ny gouvernemanta frantsay vola amin'ny alalan'ny agence française de développement na AFD izay mitetina 5 tapitrisa euro. Isan'ny vohitra izany nandritra ny fidinana rariny ministera-panjakana ny sahanany foto-drafitrasa ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany sy ny délégationna mafonja no tarihan'andriamatoa François Golblat maseho frantsay eto Madagasikara tetsy ambodiny sotry fokontany izay nahazo tombontsoa tamin'ny dingana voalohany tamin'ny tetikasa lalankely. Bola teo aloha teo amin'ny 9 millions d'euros. Ny teti-bola an'ity vaovao indray dia 5 millions d'euros. Raha ny tetikasa teo aloha 460 sous-projet, ny amin'ity vaovao ity kosa dia 406 sous-projet. Zany hoe latsaka kely an'ilay teo aloha zany. Ilay lalankely voalohany, ilay lalankely ingy tsy lalana fotsiny fa ilay lalankely nisy lavoir, nisy borne fontaine, nisy éclairage public, nisy lalana atao anatin'ilay. Olona manodidina ny enina sy efatretsy no ny mahazo tombontsoa amin'ny alalan'ny tetikasa lalankely ary boribory tany enina eto Antananarivo sy commune misy 3 ambin'ny folo manodidina